Tehitra amin'ny tenin'Andriamanitra antsika fa hivavaka alohan'izany rehetrarehetra zany ho fanomezantsika voninahitra n'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Aleluia. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, misaotra anao izay tamin'izay fiderana izay nentinay teto Tompo, fanomezanay voninahitra ao anay. Raha izany fiderana no entinay ho anao zany Tompo malalo, satria ianao ny tompon'ny fiderana, ianao ilay mpanjaka, ianao ilay mipetraka amin'ny seza fiandriananomasina. Tompo ankehitriny izay raha hien'ny teninao indray dia mangahataka ny fanahinao masina hiteny eto, ny fanahinao masina anao teny, ary anala ny tsy izy rehetra, anongotra ny tsy izy rehetra, anongotra ny teny izay tsy avy aminao rehetra Jesosy ao. Ny teny rehetra forono Satana dia efa tsy ambinina, tsy manan-kery, fa arovanao Jesosy ao video zao. Tompo arova amin'ny ranao masina, ary koa ny fanahinao masina ny ampiteny ahetoka hetra ny tenako ambany dia ambany, satria mpanomboka tsy mahasoa. Fa ianao ilay tompon'ny teny Jesosy ao, misandrata, mitenena amiko amin'ny mpiainy tsirairay avy. Fa vonona izay hiainao anao, vonona izay handre ny feonao, misaotra Jesosy. Fa manakambara aminay indray ianao, tsy diso anjara izay ty amin'ity androandroany ty. Misaotra Jesosy. Amen. Vakitsika atao amin'ny Levitikosy, Levitikosy 7:20, andiny 2:30 ka hatramin'ny 7:30. Io zany no anjarantsika androany. Halleluja. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangana raha eo anatrehan'ny fotsy-volo ianao, ka manaja ny tavan'ny antim-panahy ary matahora an'Andriamanitra ao, izao no Tompo. Ary raha misy mivahiny aminao eo amin'ny taninareo, aza manao sarotra aminy. Ny vahiny eo aminareo dia ataonareo tahaka ny tompo-tany aminareo ihany, ka ho tianao tahaka ny tenanao, fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Ezipta ianareo. Izao no Tompo Andriamanitrareo. Andiny 5:30, aza manao izay tsy marina amin'ny fitsarana, na amin'ny fandrefesana, na amin'ny fandanjana, na amin'ny famarana, mizana marina, vato marina, efa marina, hina marina no ho tananareo. Izao no Tompo Andriamanitrareo, izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Ezipta, ary tandremo ny didiko rehetra sy ny fitsipiko rehetra ka araho izany. Izao no Andriamanitrareo. Aleluia. Isaorana Jesosy amin'izany teny mahafinaritra izay anjarantsika indray amin'ity androandroany ity. Ato amin'ny Levitikosy 7:20, inona no tiany Jesosy ambara amintsika, inona no tian'Andriamanitra ho lazaina eto. Satria tamin'izany fotoana izany dia tamin'ny andron'ny zanak'Israely, Mosesy izay nitondra ny zanak'Israely, nitarika ny zanak'Israely nakany ny tany Kanana. Aleluia. Dia Mosesy tao anatin'izay dia maro ny didy izay nomen'Andriamanitra. Ny didy nomen'Andriamanitra ny Mosesy izay ambara tamin'ny zanak'Israely. Dia ankehitriny anefa antsika koa ilay zanak'Israely efa fantatsika tsara izany. Tsika ny zanak'Israely ankehitriny, ary ilay didy nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely, na sainy ho tandreman'ny zanak'Israely, mbola izy ihany ilay didy mila tandremantsika ankehitriny ihany koa. Izany hoe tsisy analana, tsisy anampiana ilay didy izay napetrany tamin'i Mosesy, dia mbola mila tandremantsika ihany koa izay didy izay, satria isika no zanak'Israely ankehitriny. Amen. Dia Mosesy no voantso natsoin'Andriamanitra zany hanafaka ny zanak'Israely avy tany Ezipta ho any tany Kanana. Teny ampandehanana teny, teny andalana teny. Raha mamaky tsika ny testamenta taloha, afaka mamaky ianao any an-trano any mba azonao an'ilay tantara.
teny an-dalana iny Andriamanitra dia niseho tamin'ny Mosesy, isehoany mihitsy Mosesy satria mpanombo ny mpaminany ny Mosesy, seho vatana Mosesy mihitsy Andriamanitra. Halleluia. Ary fantatsika fa izy ihany koa no nentin'Andriamanitra tany tendrombohitra nomena an'ilay vato fisaka nanoratana an'ilay didy folo. Ankoatra ny didy folo dia maro ny zavatra sain'Andriamanitra tandremana, tsy mijanona amin'ny didy folo ihany fa ny tenin'Andriamanitra rehetra dia maro ny didy napetraka ny Tompo ao hitandremantsika. Halleluia. Ka anisan'ny didy izay nomen'Andriamanitra ny Mosesy hoe nameny any Mosesy ilay didy ho zaraina amin'ny zanak'Israely. Halleluia. Ary hatramin'izao andro iainantsika zao zany tsy miova ilay teniny dia mbola mila arova tandremantsika ihany koa. Dia eto amin'ny andiny voalohany zany amin'ilay tenin'Andriamanitra hoe eto amin'ny andiny faharoa amby telopolo eto amin'ny Levitikosy amin'ny anaran'i Jesosy, mitsangana raha eo anatrehan'ny fotsy-volo ianao. Izany hoe tadiavin'i Jesosy zany tsika rehefa tsika manoloana olona anankiray, olona efa lehibe, olona efa fotsy-volo, dia mila mitsangana tsika. Ohatra ka hoe misy ohatra hoe raisiko ohatra makany tsika mandeha any amin'ny bureau, misy bureau andehanantsika, dia misy olona ngeza mihoatra tsika, olona efa fotsy-volo tenenina eto, izany hoe tsy manana toerana hipetrahana izy zany, izany hoe tsisy plasy, tsisy seza, dia tsika no mitsangana dia manome toerana an'ilay olona fotsy-volo, olona efa lehibe izay tenenina eto. Amen. Izany hoe mila hita amiko sy aminao zany izay zavatra zay. Amen. Raha sendra tsika mandeha any amin'ny bureau, mandeha any anaty bus, ka mahita tsika olona lehibe mihoatra tsika izay mila tokony hoe ometsika plasy, dia tsika mitsangana dia ilay olona ometsika plasy. Amen. Izay zany takian'i Jesosy ananantsika ihany koa io toetra io. Mila ananantsika io toetra io. Satria raha mijery tsika ny tanora ankehitriny, maro ny tanora tsy manaja intsony ny zokiolona, tsy manaja intsony ny ray aman-dreny. Halleluia. Tsy misy haja intsony ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Ny tanora tsy mihay intsony, ny tanora manao izay tiany atao. Nefa ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe rehefa misy olona lehibe mihoatra antsika manoloana antsika ka izy tsy manana toerana hipetrahana, dia tsika no mitsangana dia ilay olona no ometsika plasy. Amen. Ka manajany tavany antim-panahy, izany hoe mila hajaintsika, fanajana manko izay, fanajana ho an'ilay olona. Misy olona hitantsika hoe mety hoe misy zaza izy, na koa hoe mitrotro zaza le ramatoana, le ramatoana le rangahy, dia ometsika plasy tsika no mitsangana. Amen. Izany hoe marika ihany koa zany hoe dia anisany hoe lalàna ihany koa, didy napetrak'Andriamanitra, anisany didy ireo napetrakany Tompo. Raha mamaky tsika ny Levitikosy be dia be ny didy napetrak'Andriamanitra izay arahany zanak'Israely, ary mbola mila arahantsika ankehitriny ihany koa. Ka raha vao misy olona zany fantatsika efa hitantsika zany hoe lehibe tsy tokony mitsangana intsony, dia tsika no mitsangana manaja azy ninona ny plasy misy azy, na izy tsy mijery an'izay tsika fa tsika manaja, fifanajana zany ilain'ny Tompo. Tadiavin'ny Tompo amiko sy aminao zany tsika hay hifanaja, hay hifanaja. Amen. Ka manajany tavany antim-panahy ary matahora an'Andriamanitra ao izao ny Tompo Andriamanitra ao. Izany hoe tsika raha matahotra an'Andriamanitra, matahotra an'i Jesosy tsika zany, dia raha mahita tsika olona sa hitantsika zany hoe mila omena toerana izy, omena plasy, dia tsika no mitsangana. Amen. Satria fantatsika fa ilay Jesosy tsika eo mijery na dia tsy hitantsika maso. Satria tsika raha vao ohatra ka hoe matahotra an'i Jesosy, zesta hoe eo anoloan'ny pastera na eo anoloan'ny miangona tsika no hita hoe matahotra an'Andriamanitra, dia feno fiatsaram-belatsia amin'izay fanompoantsika ny Tompo.
Fa tsika mila matahotra an'Andriamanitra na izanaiza misy atsika, na misy mahita na tsisy mahita. Alleluia. Zay zany mila hahita amin'ny kristianina zany zay. Tsy voatery hoe mason'olo tsika vao hanao zavatra tsara, tsy zay. Fa na misy eo na tsisy olo eo na iza niza eo, ataonao mpanetretena le izy ho fanajanao ny zokony ara-panahy. Amen. 7:30 Ary raha misy mivahiny aminao eo amin'ny taninareo, aza manao sarotra aminy. Amen. Raha misy izy mivahiny eo aminareo, zany hoe raha misy olona mivahiny eo amintsika amin'ny taninareo, aza manao sarotra aminy. Halleluja. De raha misy zany vahiny tonga ao amintsika, anisan'ny lalàna koa mbola lalàna napetrak'Andriamanitra ihany koa. Amen. Napetraka ny meny Mosesy ho katoavin'ny zanak'Israely. Alleluia. De raha misy zany olona mivahiny eo amin'izy ireo dia amin'ny taninareo izy aza manao sarotra aminy. Raha misy olona zany mivahiny eo amintsika, miditra amintsika, mandroso amintsika, apetrantsika izy, de tsika tsy mila manao sarotra amin'ny olona apetrantsika io. Tsy mila manao sarotra amintsika na sarotana aminy. Alleluia. Hitantsika rao raha madierantsika amin'izao fotoana zao, maro ny olona mampiatrano olona, na tsika fotsiny mijery ohatra tany amin'ny tsika miasa amin'ireny, miasa tsika mpampiasa atsika ohatra, jereo fotsiny le fomba n'ireo olona mampiasa atsika. Amen. Tsy manisy haja ilay olona ampiasainy. Amen. Maro ny mpiasa mijaly, zany hoe tsy asian'izy ireo hasiny, tsy asian'izy ireo vidy na lanjany hoe mitisy dikany aminy zany le olona ampiasainy. Misy ao ny tsy manome hanina, ao ny tsy manome karama, ao ihany koa ny na ny fatoriany tsy karakarany le olona izay apetranony ao, nefa le mpiasa ao nefa tsy hoe hipetraka fotsiny. Le mpiasa ao manao ny asa ao an-trano, mahandro ohatra, mipasoka, manadio trano, manasa, zany rehetrarehetra zany ataon'le mpiasa izay tonga ao amin'ny tranonao, nefa ianao manao tsinitsininazy, tsy akasitran'Andriamanitra zany. Tsy akasitran'Andriamanitra raha tsika kristiana tsy mahazo manao an'izany. Halleluja. Ao ny tsy manome ny karamany, ao ny zara raha manome karama kely ho an'le mpiasany, tsy omeny ara-dalàna nefa ny fifanarahana hafa no men'le mpiasa. Zay zavatra zay de faharatsiana eo anatrehan'i Jesosy, eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Io zavatra iainantsika io de voasoratra ao anaty Baiboly daholo. Ary io notakian'i Jesosy ho arahintsika, io notakian'i Jesosy ho akatoavintsika. Satria tsika raha milaza atsika fa kristiana, milaza atsika manara-dian'i Jesosy, nefa ny mpiasa atsika ataontsika fitondrana ratsy, de tsy akasitran'Andriamanitra zavatra zay. Ataontsika ratsy zany fomba fandraisantsika azy, na ny fampiasantsika azy. Alleluia. Ao ny mampiasa ny mpiasany manomboka maraina jusqu'à 12h, 1h du matin. De adiny firy vao matory le mpiasa, reraka. Tena hoe matezitra an'Andriamanitra satria manao tsinitsin'olombelona izy. Satria olona tahaka anao ihany io. Ao ihany koa tsika manambady ohatra, de ohatra tsika nanambady le zanakin'le rangahy tonga ao an-tranontsika, mipetraka ao, de anao renikelin'ilay zaza, de anao mampijaly an'ilay zaza, nefa tonga ao aminao izy, mety hoe ny reniny sahirana na ny reniny tsy afaka mitaiza azy, de anao ny renikely satria anao la vadiny rainy
dia mipetraka ao aminao ilay zaza dia ataonao tsinitsinina. Tsy tiany Jesosy izay zavatra izay, tsy tiany Tompo izany zavatra izany. Amen. Raha ohatra antsika ka misy zazakely zahintsika ao amintsika ao, mipetraka amintsika ao dia raiso sahalany ianao, sahalan'ny fitiavanao ny zanakao, sahalan'ny fitiavanao ny tenanao, itiavao ilay olona apetranao ao aminao ihany koa, izay olona tonga ao aminao. Amen. Fa tsy mety eo imason'Andriamanitra zany ny fanaovana ratsy olona. Na koa hoe misy ankohonantsika tonga ao amin'ny tokantranontsika mipetraka ao, mety hoe ohatra hoe indraindray raha ohatra amintsika any misy hoe misy le zaza avy any ambanivohitra mipetraka ao amintsika, ohatra tsy manana trano ipetrahana izy, dia mety hoe zanaky ny rahalahinao na zanaky ny rahavavinao mipetraka ao aminao, dia ataonao avahanao mihitsy zany amin'ny zanakao. Tsy mety izay zavatra izay, tsy tian'Andriamanitra. Vakiko ilay tony teo izy eto hoe ary matahora azafady eo amin'ny tenin'ny fahatelo amby telopolo. Ary raha misy mivahiny aminao eo amin'ny taninareo, aza manao sarotra aminy. Tsy azontsika atao manao sarotra amin'ilay olona. Ny vahiny eo aminareo dia hataonareo tahaka ny tompo-tany aminareo ihany. Izay ilay izy. Ilay olona tonga ao amin'ny tranontsika rehefa tonga ao io ka hipetraka ao ilay olona io. Amen. Dia ataonao sahalany fitondranao ny zanakao, ataonao sahalany fitondranao ny tenanao. Amen. Tsy azontsika atao ny manavakavaka, tsy mety ny manavakavaka. Alleluia. Dia toizany eo hoe ka ho tianao tahaka ny tenanao, fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Ezipta ianareo, izaho ny Tompo Andriamanitrareo. Amen. Satria mety ny vahiny ianao tany amin'ny toerana hafa koa ianao. Misy toerana ny vahiny amin'ny toerana anankiray ianao. Ka raha ataon'iny olona iny tahaka ny nataonao ny hafa ihany koa ianao, ahoana ny teninao? Andriamanitra anie mahita. Miatra aminao koa io zavatra io. Ataon'olona tsinitsinina koa ianao satria ianao nanao tsinitsinina olona. Amen. Tsy hiaro anao mihitsy Andriamanitra, tsy hiaro anao mihitsy Jesosy. Satria ianao ihany tondra ny vokatra n'izay rehetra nataonao. Ka rehefa misy zavatra tsy tianao atao amin'ny tenanao dia aza atao amin'ny hafa. Ten'Andriamanitra dia milaza an'izay mihitsy. Hoe misy zavatra zany tsy tiantsika atao amintsika dia aza atao amin'ny hafa. Satria indray andro any tsy maintsy mivaly aminao ihany koa. Alleluia. Faoka antsika hanao soa foana amin'ny olona rehetra. Hanao soa ary ho tiany olona tahaka ny tenantsika, tahaka ny zanantsika, mananjanaka antsika, ataovy tahaka ny zanakinao io koa ny fitondranao ny hafa. Alleluia. Satria indray andro any ianao mety handeha ihany koa hivahiny any amin'ilay olona. Ka laza ratsy zany no en'olona, resaka ratsy no en'olona hoe izy dia tena hoe rehefa mipetraka ao aminy dia zao ny ataony zao, na ny sakafo zara fa omeny na zao, ka lasa ianao zany resaka rasa hoe ianao zany aratsian'olona nohony amin'izay tsy fahaizanao mitondra ny vahiny, mitondra ny vahiny ao aminao, mampifaly ny vahiny izay tonga ao aminao. Amen. Satria mila ianao zany ataonao sahala ny fitondranao. Tsisy hoe avahanao hoe tiany ny vahiny, tiany anahy ty ohatra zao. Fa iray ataonao sahala ny fitondranao ny zanakao sy ny vadinao sy ny mombanao, mitondranao ny vahiny izay tonga aminao. Amen. Dia tohizany eto hoe rehefa mba vahiny tany amin'ny tany Ezipta ianareo, izaho ny Tompo Andriamanitrareo. 5:30. Aza manao izay tsy marina amin'ny fitsarana. Misy le fitsarana tsy marina. Hitantsika ireo mpitsara, raha mijentsika mpitsara, raha mandeha ianao manantona mpitsara, tsy maintsy misy kolikoly ao anatin'ny fitsarana. Tsy maintsy. Tena hoe lasa obligatoire zany le kolikoly. Ny olona mananto mpitsara anankiray, manantona na avoka, dia tsy maintsy mila vola izy aloha voalohany indrindra. Ny mpitsara anankiray manantona mpitsara anankiray, manantona avoka, dia tsy maintsy mila vola izy aloha voalohany indrindra. Ny mpitsara anankiray manantona avoka, dia tsy maintsy mila vola izy aloha voalohany indrindra.
tsy fitsarana marina zany. Zay zao de efa miangatra zay fitsarana zay. Satria raha mitsara antsika Andriamanitra, mitsara Jesosy tsy mitsara vilany. Jesosy tsy misy hoe ty tiako, ty mpanomboko, ty tena ambony fahaizana, ty ohatry zao, ty tsara tarehy, ty mahavita zao. Ny Andriamanitra tsy tahaka ny fitsarantsika olombelona. Ny fitsarantsika olombelona miangatra. Ny fitsarantsika olombelona misy antoko. Misy tropotropy hoe tiako ty satria izy nanao soa, ty tena hoe tena kasitrako ary omeko zavatra izy satria nanome zavatra anahy. Zay le fitsarantsika olombelona zay. Zay le fijerentsika olombelona zay. Fa ny Andriamanitra tsy zany. Mahitsy ny an'Andriamanitra ary marina ary tsisy hoe ity zanako, ity zao. Marina antsika rehetra io zanany. Kanefa kosa izy mitsara mitovy. Alleluia. Mitovy ny fitsarany antsika rehetra. Tsy nisy hoe iry mpangalatra ka raha ianao zanany ka hoe nangalatra de tsy maninona fa voavonjy ianao. An'Andriamanitra tsy zay. Fa na zany ianao mandeha mahitsy ianao ka nangalatra efa tsy nandeha amin'ny fahamarinana ianao de fatatsika hoe any amin'ny fahaverezana. Amen. Fa jereo ny fitsarantsika olombelona. Zay resaka fiainana andavanandro fotsiny ohatra zay. Na resaka fanomezana asa misy kolikoly. Misy asa omena olona de mila vola be. Mila vola be le olona vao omena asa. Amen. Zay zavatra zay fitsarana tsy marina. Tsy marina mihitsy satria misy zavatra ambadibadika ao. Misy zavatra maizimaizina ao. Alleluia. Tonga ny fitsarana mitsara olona anankiray. De le olona hamarinina tsy hamarinina eo. Na fantatra rehefa marina ny anankiray tsy hanamarina n'iny mihitsy le mpitsara eo. Fa olakolaky le izy mba hahazoany vola. De manome vola le olona vao zay hamarinina ary vao zay afahany. De le ray tsy manana amizay fotoana zay gadra tsy fidiny. Satria tsisy vola. Amen. Maro jereo fotsiny ankehitriny any amin'ny tanindrazantsika. Maro ankehitriny ny manana diplôma tsy miasa noho ny amin'ny kolikoly. Alleluia. Mila ialantsika zany le havana. Mila ialantsika le fitsarana tsy marina. Na ohatra mandeha any amin'ny toerana, any amin'ny bureau, any amin'ny fitsaboana sy ny sisa, de zay tiana no raisina aloha, raisin'le dokotera aloha. Na ohatra hoe fianakaviana de ampidirina aloha le fianakaviana ohatra. Eo ohatra olona anankiray eo, ohatra zao le olona antitra tenentsika teo. Mety misy olona antom-panahy eo efa niaritra teo manomboka maraina miandro eo. Amen. Fa tsy raharahiana fa le tonga tafara satria azokazo namany ampifandray aminy iny ampidiriny aloha. Zany ny hita partout manerana an'izao tontolo zao. Tsisy tsony le marina. Tsisy tsony le fitsarana marina. Alleluia. Amen. Izay zany le momba hoe tenen'ny Tompo hoe aza manao zay tsy marina amin'ny fitsarana. Aza manao tsy marina. Aza manao zay tsy marina amin'ny fitsarana. Na jereo fotsiny na amin'ny ankonana ary. Na jereo fotsiny fiainana andavanandro. Raha le olona manamanana de tena tianao tena hoe ataonao akaiky ataonao namana. Fa raha misy ray mahantrahantra de efa ilikilikinao iny. Amen. Izay le fitsarana miangatra. Fitsarana miangatra. Amen. Na mahantra manoloana anao, na manan-karena, ninina amin'ny plasy misy azy na tsy manana asa, na diplômé na tsy diplômé. Alléluia. De marina, ataovy mitovy eo anatrehanao. Alléluia. Zay zany ilainy Jesosy amintsika. Amen. Ao ihany koa nahatrany any amin'ny toera fiangonana. Misy anona fitsarana tsy marina. Misy akolikoly, misy zavatra ambadibadika. Ka zay zavatra
tsy tiany Jesosy ary mila hialantsika. Hatrany amin'izao tontolo izao zay zavatra izay miditra hatrany am-piangonana. Ohatra fotsiny raisina ohatra fotsiny ohatra hoe raha akaiky n'ilay mpanompon'Andriamanitra ilay olona anankiray dia iny foana ny tiany, akaiky ny foana. Na ohatra iny olona iny mpanome zavatra ohatra, mpandokandoka azy ohatra, dia iny no ataony akaiky, iny no ataony tena hoe azokazony. Fa ny hafa ohatra ny hafahafa aminy. Na rehefa tsy miresaka aminy olona anankiray, ny ondry tarihinao rehefa tsy miresaka aminy, dia izay ianao ohatra ny hafahafa amiko. Tsy misy fitsarana ohatra zany ao amin'Andriamanitra. Raha tsika mbola miaina ao anatin'izany, mbola izany no ataontsika, mila hialantsika ihany koa. Satria anisan'ny didy izay apetrakin'Andriamanitra amintsika ho tandremantsika izay zavatra izay. Ka tsisy hoe raha ity mahavita fahafolo-karena, ity mahavita be am-piangonana, dia izy no tiako. Fitsarana miangatra, fitsarana tsy marina. Fa atao mitovy daholo, aoka ataontsika mitovy daholo eo amin'ny lohantsika. Namantsika tiantsika, ninina no ataony, na izy tsy mahavita, na izy mahavita, na izy ninina no ataona. Halleluia. Amen. Anjaran'Andriamanitra no mitsara fa tsy anjarantsika. Halleluia. Tsy anjarantsika manao hoe tiako kokoa satria izy mahavita fahafolo-karena be, izy mahavita manao zavatra be dia be am-piangonana, tiako akekeziko. Dia nahitanao ilay zavatra tsy mety dia akasitranao ihany satria arovanao izy. Satria ianao matahotra sao dia hiala aminao izy. Amen. Ka aoka zany tsika, aoka zany amin'ny maha-kristiana tsika zany, tsy hisy fitsarana miangatra, tsy hisy fitsarana miangatra. Amen. Fa fitsarana fijery madio. Fitsarana eto moa zany hoe fijerinao madio, tsisy avakavaka, tsy manavakavaka ianao. Halleluia. Tenin'Andriamanitra mazay tiava ny fahavalonao, tiava mivavao izay manenjika anao, dikan'izay tsisy halanao reo, tsisy hanananao lolopo reo. Tiavo ny fahavalonao. Na ny olona tsy manao soanao tiavo, na izy manao ratsy ianao tiavo. Ary manenjika anao hivavao, manenjika anao mankara anao tiavo ihany koa aza mamaly ratsy aminy. Halleluia. Zay zany no fitsarana miangatra izay tsy eken'ny tompo. Zany hoe misy didy zany manambara an'izay ato, izay tsy tokony ataontsika, izay tsy tokony hiainantsika. Halleluia. Dia tohizako izy teo hoe aza aminao izay tsy marina amin'ny fitsarana na amin'ny fandrefesana. Eto indray koa ny fandrefesana. Ahoana mety hoe zanao hoe ina koa ilay fandrefesana? Be dia be kolokolo, resaky kolokolo ny tenenin Jesosy eto, tenenin ten'Andriamanitra eto amin'ny andininy farany eto. Kolokolo izay hita amintsika zanak'olombelona, hita amintsika. Amen. Ka tenenan Jesosy antsika kristianina zany zavatra zay tsy ataontsika intsony. Raha tany amin'izao tontolo izao tsika tsy nahalala, okey tao anatiny eo. Fa rehefa tsika nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainantsika, tsy mila ao anatiny eo intsony tsika. Miala amin'ireo tsika. Ny fitsarana miangatra, fitsarana tsy marina. Eto izy aza manao tsy marina amin'ny fandrefesana. Ao ny olona anankiray ohatra andeha hampanjaitra ianao, andeha hampanjaitra amin'ny mpanjaitra ianao. Io mpanjaitra io misy ny mangalatra lamba, manao refy tsy mihoatra, ataony refy mihoatra mba hangalany an'ilay lamba ohatra. Ao ihany koa ny mandrefy tany. Ao ihany koa ny mandrefy tany dia mangalatra refy ohatra. Amen. Misy tany ohatra tsy anazy arefesiny dia angalariny le refin'ilay tany, angalany nen'olona iny. Amen. Halatra zany, halatra, tsy azontsika atao. Fa rehefa tsika manao an'izay zavatra hoe mandrefitsika na amin'inona refesitsika dia mila marina, mila hitan'i Jesosy rehefa ohatra 1 mètre dia 1 mètre, rehefa 2 mètre 2 mètre, tsy mihoatra, tsy angalanao, tsy anampianao. Alléluia. Amen.
rehefa izay efa omenao, rehefa efa nalainao iny dia mila marina ianao amin'ny fandrefesanao. Ry havana, mila marina antsika amin'ny rehetrarehetra, mila marina amin'izay rehetra ataontsika. Fandrefesana tenenina eo. Ina koa tenenina eto? Ao ihany koa ny fandrefesana. Ao ihany koa fandrefesana hitantsika zao ny olona hiditra miaramila na hiditra gendarme, misy refesana le olona ka raha tsy ampy metra dia tsy afaka miditra gendarme, tsy afaka manao polisy. Nefa ankehitriny ianao izay miheno zao vidéo zao, tsy hoe ino amin'ny plasy misy ianao, raha maheno an'izao ianao ka ao anatin'izany dia mila hibebahanao, hialanao, mibebaka anao sady miala, satria halatra zany ao anatrehan'Andriamanitra. Tsy ny vola ihany ny halatra, tsy ny resaka hoe sakafo ihany ny halatra, tsy resaka akanjo ihany ny halatra, fa refy dia misy halatra ihany koa. Amen. Ao no mandrefy les gendarmes ohatra 1m75 ampirefy miditra gendarme dia angalanao 1m70 tsy ampirefy ianao tsy afaka miditra gendarme, satria angalanao vola izy vao izay ampidirinao. Halatra. Ao ihany koa tsy ampirefy le olona, io izy ianao ampirefy ianao satria nanome volanao ambadibadika le olona. Mila hibebahantsika zany, mila hialantsika, satria halatra eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Zay le fandrefesana. Tohizako le amin'ny manaraka andahina koa ny tenenina eto hoe aza manao izay tsy marina amin'ny fandanjana. Tovitovy amin'izay ihany koa ny fandanjana. Ao ihany koa ny mandanja. Jereo fotsiny ny mahalatra lanja amin'izao, maro any an-tsena ny mpivarotra ny tena hoe tenenin Jesosy eto. Ny mpivarotra ny refitra dia resaka tany, resaka mpanjaitra, resaka fidirana amin'ny hoe hiditra ho mpitandro filaminana, resaka refy zany le fandrefesana. Ny fitsarana dia vavantatsika momba fitsarana. Eto indray dia resaka fandanjana. Mpivarotra ianao, mandanja misy olona mividy aminao, hividy vary, hividy tsy haiko hoe ina voamaina sy ny sisa, dia angalarinao le lanja. Ao le raha taloha tadidiko tsara zay, misy le kapoka ambary ao ambany, le kapoka dia rehefa ao amin'le vodin'le kapoka pehin'izy ireo ataon'izy ireo tapan'le kapoka, ray kapoka zany, nefa le kapoka amboarin'izy ireo mba ho tonga tapany, dia ny olona tsy malala dia mividy. Tamin'izao fotoana izay mividy dia hijerena, fa rehefa taty aoriana zany izy fantatra dia manomboka savana le kapoka. Zany halatra zany rehetrarehetra zany. Amen. Tsy azontsika atao kristianina intsony zany, tsy azo atao kristianina intsony zany. Ary atsika nanao an'izany dia tena mila hibebahantsika, hifonahantsika. Raha misy olona nangalarintsika, fantatsika hoe nangalatra kapoka ambary ianao, kapoka vary tokony 20 kapoka nefa nahenanao 18 kapoka, ohatra 80 kapoka, dia mila honeranao. Hitantsika Zakaiosy mpamoretra, tovy amin'ny Zakaiosy anie zany le toetra, le fiainan'ny Zakaiosy nanambaka olo, fanambakana. Ny olona tokony angalany 50 angalany 100. Inona ny ataony rehefa tonga tao aminy Jesosy? Rehefa tsika nandray an'i Jesosy ka niaina tany amin'izany zavatra zany, dia mila averintsika ny zavatra nalaintsika, raha ohatra ka hoe fantatrao tadidinao le olona nanaovanao an'le izy. Amen. Dia hitantsika Zakaiosy nitsangana izy, tsy menatra ny teny hoe averiko izay rehetra nambakaiko, nalaiko ka nanambakako olona. Izay ihany koa zany takiany Jesosy amintsika. Misy zavatra nataontsika ka fantatsika, mila averintsika, honerantsika. Noneran'ny Zakaiosy ny zavatra nalainy. Amen. Raha tsy fantatrao moa ilay izy, mifona ianao mibebaka magnataka ny famindram-pon'ny Tompo.
satria ho tsaraina antsika amin'ireo rehetrarehetra reo. Amen. Halleluja. Ao ny mandanja hena, ao ny mandanja lanja moa zany dia resaka fivarotana. Izany hoe raha mpivarotra ianao ka miaina amin'ny halatra lanja dia hialao satria hiara ny fahatezerin'Andriamanitra amin'izany tsika. Halleluja. Dia tohizako inandray koa ny teneny eto hoe na amin'ny famarana ilay tenentsika teo kapoaka. Mamarana ilay olona dia tokony ho 20 kapoaka na 30 kapoaka dia ahenany misy angalany tapany na 1 kapoaka mihitsy. Kapohan'ilay olona ilay vary tonga any an-tranony tsy ampy kapoaka. Tena hoe mampalahelo. Halatra. Amen. Ialantsika kristiana ary tsy iainantsika kristiana zany, tsy mila miaina amin'izany tsika kristiana. Dia inona koa ny teneny eto? Mizana marina, vato marina, efa marina, hina marina no ho tananareo. Mila marina amin'ny rehetrarehetra. Na ny kely zay na ny kely bitika jeren'i Jesosy. Itsika hoe tsisy mahita zavatra ataontsika fa Jesosy mahita. Ao ihany koa ny halatra ataontsika amin'ny taona. Taona naterahantsika na ny taona daty naterahantsika. Misy manena taona noho ny hoe misy zavatra, misy asa ataony na handeha ivelany izy dia mila manena taona. Ao ny manova anarana tsy anaranao. Amen. Zany tena mitady fibebahana totaly tanteraka mihitsy raha ao anatin'izany le hosoka. Ao ny maka pasipaorinao. Tianao le pasipaoro nefa alainao ampiasainao. Tsy anao iny tsy azonao ampiasana. Halleluja. Ao ny mampitombo taona, ao ny mampihena taona. Halatra zany rehetrarehetra zany, halatra ary fahavetavetana ao an-train'Andriamanitra. Tsika mieritreritra le halatra zavatra reny vola ihany na resaka hoe vakitrano, tsy izay ihany ny halatra. Fa reny rehetrarehetra reny dia halatra ihany koa. Halleluja. Rehefa anao tsy mana pasipaoro, tsy taratasy, mipetraka amin'izay ianao. Fa zangalarina, mandeha ianao maka taratasin'olona ho entinao dia izy mahatonga ny polisy manontany izy ianao ve eza nefa tsy ianao akory. Amen. Dia tahaka an'izay koa ny anarana, misy manova anarana. Ohatra hoe anaranao zany efa ohatra hoe tsy afaka andeha ivelany intsony ianao. Dia misy ny manova anarana. Tsy anaranao iny, hampangany devoly ianao mihitsy tsy anarany nefa hoentiny. Ny anaranao mikopia hafa, ny anaranao entinao hafa. Amen. Halatra zany. Halleluja. Ao ny mangalatra diplôma, ampiasa diplôma tsy anao ampiasanao satria ianao te hahazo asa. Vidinao le diplôma, misy ny vidy diplôma. Vidina le diplôma ho ampiasaina. Ianao mividy voaheloka, ianao mamarotra ihany koa voaheloka. Amen. Hitantsika le lalàna izay nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely. Mbola izy le lalàna apetraka n'Andriamanitra antsika ankehitriny. Tsy miova io lalàna io. Amen. Fa tsika no mila miova mankatoy le lalàna izay apetraka n'Andriamanitra amintsika, izay apetrany amin'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Baiboly io. Halleluja. Amen. Mizana marina, vato marina, efa marina no ho tananareo. Izaho no tombo Andriamanitra reo izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Ezipta. Mampalala mihitsy Andriamanitra hoe izy ilay tompo Andriamanitra izay nanafaka an'izy ireo tany amin'ny tany Ezipta.
miteny ny alehibeazan'Andriamanitra eto, ny alehibeazany tenenina eto, mba hatahotra azy tsika rehetra, hatahotra azy tsika izay zanany, tsika izay manara-dia azy. Ny fahatahorantsika n'Andriamanitra no tsy ahafahantsika manao ny ratsy. Fa raha tsika tsy manana fahatahoran'Andriamanitra, haleluia, dia sahatsika manao an'ireo rehetrarehetra ireo. Kanefa kosa rehefa tiantsika Jesosy dia miala amin'ireo rehetrarehetra ireo tsika. Haleluia. Amen. Diny fafito amby telopolo. Ary tandremo ny didiko rehetra sy ny fitsipiko. Tandremo ny didiko rehetra sy ny fitsipiko rehetra ka araho izany, izaho no Andriamanitra ao. Amen. Izy antenen'i Jesosy arahantsika eto, izy no mila arahantsika, izy ilay marina. Tsy tia zavatra kolokolo Jesosy, tsy tia zavatra tsy marina Jesosy, izay no itenenantsika hibebaka. Raha tsika ny aina amin'ireo zavatra ireo, raha tsika ny aina amin'ny alatralatra amin'ireo zavatra voateny rehetrarehetra ireo, mangalatra diplôma tianao. Haleluia. Ka aoka tsika hiala amin'izay zavatra rehetrarehetra voalazantsika teo izay, satria tsika no tempolin'ny fanahy masina. Tsika no zanany ka mila tsika manara-dia azy, mila tsika miaina amin'i Jesosy, mila tsika mankatò ny lalàna izay omeny. Amen. Isan'ny ten'Andriamanitra antsika androany. Amen. Ho voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany, ho azy hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Amen.